tsy mbola milamina kosa hatreto ny olana eo anivon'ny banky BICM araka ny nambaran'ireo mpanjifa izay mifondrona ao anatin'ny ACD BICM dia mbola mitentina 3 miliara ariary ny vola ananan'izy ireo ity banky ity manoloana izay zava-misy izay indrindra dia nanao fanambarana ny fikambanana ACD BICM tetsy Ambohijatovo. Mbola nanandreo mpanjifa vola mitentina 3 miliara ariary mahery ny banky BICM araka nambaran'ny fikambanana mpanjifa mifondrona ao anatin'ny ACD BICM. Tsy nandony vola tokony onerany amin'ireo mpanjifa intsony ity banky ity amin'izao fotoana izao taoriany nandoavany ny ampahany voalohany tamin'ny volana Jona sy ny ampahany faharoa. Misy ampahany amin'ireo mpanjifa aza mbola tsy nahazo an'izany mihitsy. Manoloana ny zava-misy dia nanao fanambarana amin'ny fikambanan'ny ACD BICM tetsy Ambohijatovo. Hatramin'ny androany izay resahana eto dia mbola tsy voavaha foana ny olana izay manjoanay izay nananapetrabola tao anatin'ny BICM. Araka ny tantara izay efa nivoizinay teo aminareo mpanao gazety isan'andro dia hoe nanome fehim-potoana 27 ora izahay tamin'izany fotoana izany ho an'ny tompony andraikitra mahefa mba hitady vahaolana ho an'ny petrabolanay tao amin'ny BICM. Kanefa ny satria ny fikambanana ACD BICM dia apolitika, tsy manao politika ary tsy mifandray amina resaka politika dia ny safidiny tsy hiteny izay tao anatin'izay fotoana izay noho ny toetra raha politika izay somary navaivay tato ato hialana indrindra amin'ilay hoe manakorotana ny filaminam-bahoaka ny fikambanany manana petrabola ao amin'ny BICM. Izany tsy fitenenana izany nefa dia tsy midika mihitsy hoe nanginy izahay na resy izahay fa taty ambadika taty izay dia nanao izay faraezaka rehetra azonay natao hanatonana an'izay rehetra tompony andraikitra noeritreretinay fa tafiditra ao anatin'izao raharasy resaka ACD BICM izao. Nandramanay daholo izay rehetra fifampirarana nazo natao, nangataka izahay tao amin'ny présidence, nangataka fionana, nangataka izay fionana tamin'ny liquidateur, nangataka izay nanao fihetsika rehetra izay hitanareo an-gazety, hitanareo niseho tamin'ny télé sy tamin'ny gazety, toy ny teny vato zany, toy ny tetsy amin'ny semaine foncée tetsy Analakely zany. Fa andanin'izay zay dia nangataka ihany koa fionana tamin'ireo izay tompony andraikitra rehetra izay hitanay fa mety hahavan'izao olan'izao. Anisan'izany ny CSBF izay tompony andraikitra voalohany nanakatona sy naka ny lisansa ny ACD BICM rehefa ny banque BICM azafady rehefa tonga teny nefa izahay dia nahazo valiteny fa nahazo didy entitra ry zareo fa tsy afaka ny andray anay mihitsiny. Nisotona lakolosy mba hanairana fitondram-panjakana amin'ny tokony andraisan'ny andraiky ny fikambanana ACD BICM. Efa andohalika ny rambaro izy ireo ary mialany ny tahiry kely voangon'izy ireo ankehitriny.